Voaja ny fe-potoana 10 andro voalaza ny lalàna amin'ny feny senita namoahany sy nanambarany ny voka-pifidianana vonjy maika nasionaly tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity andro ny 9 novambra ity. Io no anisany namafisy ny filohan'ny senita Tala Beatrice teo anatrehany lehibe na androm-panjakana maro notorian'ny praiminisitra sy ireo maso ivovahiny ary ireo kandidata amin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ho amin'ny repoblika faefatra ity. Araka ny vokatra vonjimaika nasionaly farany ary dia nahatratra 700 sy 4,9 sy 7 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana, nahatratra 920 sy 3,9 sy 4 tapitrisa ny mpifidy tonga nan-datsabato, miisa 770 sy 203 sy 3 ny vatomaty, 720 sy 307 sy 2,5 sy 4 tapitrisa ny vato manakery ary nahatratra 220 faingo 520 isanjato ny tapa-avitrian'ny mpifidy. Ny fantoka tamin'ny fanaraha-maso sy fanamarinam-pototra ny vokatra avy amin'ny biro-pifidianana tsirairay ny asa teo anivon'ny senita ary niompana tamin'ny fampitahana ny vokatra azon'ny kandida tsirairay. Nampanantena ny filohan'ny senita fa hoarenina ny lesoka tamin'ny fihodinana voalohany iny. Anisan'izany ny olana tsy nahazona vokatra avy amin'ireo biro fadatsaham-bato vitsivitsy. Zay zany mamoaka amin'andro dia zero hoe iza le voty misy mpifidy ka nanaovana atao hoe sotasota sy inona vokatra tao anatiny. Reny zany aloha dia tsy maintsy misy mipetra ho raisin'ny senita amin'ireny. Fa misy ny sasany dia tsy PV de carence misy tsy misy calcul zay zany tsy manetsika ny vato azon'ny candidat. Fa rehefa atao ny totaly ohatra hoe 340 ny totaly azon'ny candidat dia asindreo hoe 342 mety erreur na calcul zay nahatonga l'assemblée générale na hoe ngamba hividy machine calculé eo mena machine calculé ny bureau de vote rehetra. Fa matetika zany zay iny zany tsy manitsy ny vaton'olona azo zay zay zany tsy fa dia samy manana ny borny io vitany anjaranay koa zay dia alcool électoral. Fa ny lalàna zany dia milaza fa raha misy ny deuxième tour dia 15 jours de campagne électorale na présidentielle. Ny campagne ho an'ny législatif 21 jours. Dia ho izy le lalàna ny code électoral ihany koa raha miaraka reo fifidianan'ireo zany hoe zany dia nanao le lalàna fa nahalala fa mety izy fifidianana jumelé. Raha miaraka ozy le fifidianana ka izay lava indrindra zany no manakery. Miaraka zany législatif sy ny deuxième tour ny présidentielle raika ambin'ny andro zany manakery. Ho alefa avy hatrany eny amin'ny fitsarana manokana amin'sana fifidianana na ny CES ity vokatra vonjimaika nasionaly ity. Manana 12 andro izy ireo hitsarana ny antota taratasy-pifidianana rehetra avy amin'ny senita sy andindriana ihany koa ireo fitarainana miisa 400 mialohan'ny amoahana ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fihodinana voalohany iny. Mbola nanamafy ny filohan'ny senita fa tsy maintsy ho tafiditra anaty lisitra ireo olona tsy voasoratra tanaty listim-pifidianana tamin'ny fihodinana voalohany ahafahan'izy ireo maneho ny adidiny indray amin'ny fihodinana faharoa amin'ny 20 desambra izao. Tsy adinony nisaotra ireo rehetra ny fanometanana tamin'ny fahataterahan'ny fifidianana tamin'ny 15 oktobra na ireo avy eto toerana izany na ireo vahiny avy any ivelany.